Mahakasika ny toetrandro kosa indray dia vinavinaina hipaka ao amin'ny tanàna ny Toliara ao amin'ny Rapitso ny foiben'ilay rivodoza Runa rano fantatra rano vaovao azo farany teo anivon'ny sampandrara-pamantatra ny toetrandro dia tokony tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tao tany amin'ny 70 kilometatra andrefa ny Morombe no nisy ny foiben'ity rivodoza ity. Mizotra miadana mianatsimo atsinanana ilay rivodoza Arona manatona ny morontsiraka atsimo andrefana izy ka mbola ny amin'ny faradranomasina ny fobeny ary tsy miova ny herin'ny amin'izao fotoana izao fa mitondra rivotra mahery 50 kilometatra isan'ora sy tafio-drivotra 19 kilometatra isan'ora ary orana mikija. Tamin'ny 3 ora tolakandro teo dia tany amin'ny 70 kilometatra atsimo andrefan'ny Morombe no nisy ny fobeny. Efa matraika amin'ny faritra atsimo andrefan'ny nosy ny andro ratsy hoentiny manomboka androany. Raha arak'izao fizotrana izao dia hipaka tanànan'ny Toliara ny fobeny Rapitso manodidina ny amin'ny 7 ora alina. Noho izany dia mbola manan-kery ny filazana loza voarin'ny distrika Naharay izany. Loza Mitatao, Morombe, Toliara, Ampani ary Betioky Atsimo. Loza Manambana, Sakara, Bekily, Amboasary Atsimo, Beloa, Tsiombe, Ambovombe, Tolagnaro, Morondava, Ankazoabo, Benenitra ary Manja. Filazana fanairana Beroro, Iosy, Betroka, Yakora, Midongy Atsimo, Vangadrano, Befotaka ary Mahabo. Raha nitatitra vonjomaika navoaka ny BNGRC nateraky ny andro ratsy izay nisy tato ato manerana ny nosy dia nahatratra 5 ireo namony ainy, 3 ireo tsy hita, 9,750 ireo trabona, 5,900 ny tsy manan-kialofana, 3,700 ny trano simba, 7,750 ireo trano dividrano ary 8,000 ireo lalana tapaka vonjomaika.